Mahatsiaro voahitsakitsaka an-tampon-doha ny Vahoakan'Antalaha manoloana ny fanapahan-kevitra izay noraisiny fitonam-panjakana Hanokatra ny Maison de la Vanille Antananarivo renivohitra. Tsy vitany hoe mahatsiaro voahitsakitsaka ny Vahoakan'Antalaha fa mbola mahatsiaro ihany koa tsy asiany fitondram-panjakana asina ny fiveloman'izy ireo amin'ity resaka la vanille ity. Efa no potehin'ity fitondram-panjakana ity ny vidin'ny la vanille. Mbola potehin'izy ireo ihany koa ny isan'olona afaka anondrana ny la vanille. Dia izao indray tadiavana potehina ny fizahantany any amin'ny toerana mamokatra la vanille. Araka ny vaovao an-gazety sy an télévision maro samihafa dia usokafana ny Maison de la Vanille eny amin'ny Maison des gens Laborde. Eny Andohalo rano marimarina kokoa. Nampisavoritaka ny vahoaka ray manontolo ity fanapahan-kevitra izay noraisiny fitondram-panjakana ity. Notaken'ny vahoaka mba handray fitenenana ny solombavambahoaka izay voafidy tao Antalaha, ny solombavambahoaka izay voafidy tao amin'ny faritry Sava. Tsy nahinona feo na dia indray mandeha aza. Farany andro vitsivitsy lasa izay nivoaka tamin'ny fahanginany ny solombavambahoaka Mamangy Norbert filoha-hevitry n'antenimieram-pirenena faritany An-Tsary. Nanome fanazavana entina ampitoniana ny vahoaka, indrindra fa Vahoakan'Antalaha izy. Manoloana ny fihazakazany fitondram-panjakana Hanokatra Maison de la Vanille Antananarivo renivohitra. Nofaritany mazava tsara fa tsy afindra Antananarivo renivohitra ny Maison de la Vanille. Ny Maison de la Vanille izay mitsilopilopy any Antalaha dia mbola Maison de la Vanille toy ny Maison de la Vanille azy mandray fanapahan-kevitra rehetra mahakasika ny la vanille. Fa ity anankiray usokafana Antananarivo renivohitra ity dia Maison de la Vanille entina ampiratiana ny tantaran'ny la vanille Malagasy fotsiny. Toy ny hoe fametrahana ny resaka hoe ohatrina ahoana ny fizotra ny fambolena ny la vanille, ohatrina ahoana ny fanodinana azy, ohatrina ahoana ny la vanille mampalaza ny Madagascar zany. Fa les Maisons de la Vanille eto Antananarivo avy amin'ny trano Jean Laborde fiara-miasan'ny CNV amin'ny ambassadeur any France. Ny tanjona aminazy io dia hisaritana ny mpizahantany. Zany tsy fanapahan-kevitra mahakasika ny la vanille fa fampiratiana momba ny la vanille. Hita ao agnatiny ao ny sary, ny hosodoko mahakasika ny la vanille, ny tantara momba ny la vanille, ny fambolena izy, fikirakirana izy, ny famondragana izy sy ny sary momba zany rehetrarehetra izany. Mety misy échantillon kelikely ihany koa mba ahafahan'ireo mpizahatany toreto Madagascar mba mahafantatra hoe ahoana moa zany la vanille Madagascar izany. Zavatra anankiroa samihafa zay. Ny Maison de la Vanille mbola any Antalaha. Ny Maison de la Vanille any Antalaha dia mijanona eo ary isy fanatsarana ho atao. Atsika mivolagna amin'izao fotoagna zao efa misy ny teti-bola natokana hoentigny magnatsara mba tena mifagnandrify amin'ny Maison de la Vanille izy any amin'ny capitale de la Vanille io le atao any Antalaha io. Le any Antalaha io zany any nandraisana ny fanapahan-kevitra jiaby mahakasika ny la vanille. Efa nisy ny natao. Misy mantsy mikoa efa mandeha fanapahan-kevitra ny la vanille atao ty Antananarivo aty. Disoako zany. Tagnatin'ny fotoagna lavabe ny agrément ny la vanille taty Antananarivo nandraisana izy. Na tsy kavitra trika tagnatin'ny efatra taogno farany tato tagny Antalaha mihitsy ny zavagna ny agrément. Ny fisian'ny Maison de la Vanille any Antalaha zay ho akatsaraigna efa nagnanaovana ny teti-bola mijanogno any amin'ny capitale de la Vanille. Somary malasa saina ihany, malasa eritreritra ity solombavambahoaka voafidy tamin'ny faritra Sava ity. Filoha-hevitry n'antenimieram-pirenena faritany An-Tsary izy raha marimarina kokoa. Nahoana no malasa saina? Malasa saina satria fanapahan-kevitra efa hita fa mandeha amin'izay tsy izy dia arovana ary entina andresena lahatra ny vahoaka. Nahoana isika mahasamilaza fa fanapahan-kevitra ridicule no ataon'ny fitondram-panjakana io. Raha tena manana tanjona isintona mpizahantany ahafantatra bebe koa mahakasika ny resaka la vanille ny fitondram-panjakana dia tsy misy afa-tsy ny fananganana ny fotodrafitrasa amin'ny toerana mamokatra la vanille. Fanatsarana ny fotodrafitrasa izay efa misy amin'ny toerana mamokatra izany rehetra izany. Satria zao, ninona ny fanazavana, ninona ny fandresen-dahatra dia tsy maharesy lahatra ny fanapahan-kevitra fitondram-panjakana. Ny olona te afantatra mahakasika ny la vanille dia tsy tokony handeha afa-tsy amin'ny toerana mamokatra an'izany, mikirakira ny lafiny rehetra mahakasika ny famokarana ny la vanille. Araka ny fanarahantsika teo, ny fitondram-panjakana ny safidy ny anangana fotodrafitrasa mahakasika an'izany ao Antananarivo renivohitra. Manoloan'izany rehetra izany nivoaka tamin'ny fanginany zanaky Antalaha Enrico Ralaivao. Tezitra tafitoina amin'ny fanapahan-kevitra izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao
fiazakazana izy ireo Hanokatra Maison de la Vanille ao Antananarivo renivohitra. Mahatsapa izy, mahatsapa ihany koa ny vahoakan'ny Antalaha fa amidiny fotoanam-panjakana mitsangana ny vahoakan'ny Sava. Satria efa sangisangy mihoatra ny loha zao ataon'ny fotoanam-panjakana zao, manorina fotodrafitrasa ho an'ny la Vanille amin'ny toerana tsy mamokatra la Vanille. Fanambanina ny vahoakan'ny Antalaha zany, fanabadoana ny vahoakan'ny Sava izany fanapahan-kevitra ataon'ny fitondram-panjakana zany. Fa ny tegna mampasadikitra zaho za ty maison de la Vanille natao Antananarivo. Za zegny sarotiny be aminazy igny satria izy igny zegny agnisan'ny fond itadiavanay bailleur agnatin'ny document ny fondation zay eritreretinay andeha atao ty zegny. Satria mitady ny sintonana ny amilomagna ny station Vanille Ambotsara sy ny Maison de Vanille zegny zahay amizao. Kaiky le raha efa nabidiny sasany. Ke mba raha mba possible zegny mba hangatagna zegny fagnazavagna avy amin'ny mpitondra mikasiky zay raha zegny famarignany zay raha zegny. Na zary avy amin'ny région, na zary solombavam-bahoaka mba arignesagna ny vaovao marigny makasiky raha ty fa mampialamboetra fiaign'olo maro. Za mino fa tsy za raiky. Mampalahelo izy fa ny olona manam-pahaizana zay mba antenaina, ianteherana, itolona amin'izao zavatra tsy mety zao dia mangina tsy miteny. Fa na dia zay, misy ihany ny miteny fa manaiky atao fitaovana anabadon'ny vahoaka, manaiky ataon'ny fotoanam-panjakana amotika ny fitadiavam-bola ny ponina ao Antalaha. Fa atsika zegny misy décision ndraha karahan'igny mangigny. Dommage moa zegny za Antanalavitra fa za ka mba tagny mba mety mba nisy raha mba nitaritiko elo fa efa tsy mety loatra le raha e. Ary le atsika zay mba nahita fianaragna hely zegny ny tegna mampalahelo aminazy ty. Atsika mihitsy ny mangigny, atsika mihitsy ny jeha. Nefa atsika ny olo mbo tavandreny fiarahamonigny mba nampianajanaka ihany ny olona avy Antalaha ary maro olo maherany olo avy Antalaha. Fa eza sindry amina raha situation misy karake jeha tsisy mivola. Raha magnanakory loatra, raha nahazo iny loatra, fitiavam-bola magnakory loatra, fitiavan-tegna magnakory loatra. Ke zegny somary mampahininy za hely zegny amin'ny andro matsagna ty. Fanampin'izay, ny mpitondra manam-pahefana izay mba antenaina hiaro hitondra feon'ny vahoaka toy ny député, ny ben'ny tanàna, ny filoha lefitry n'antenimieram-pirenena, lasa tsy miraharaha zay feon'ny vahoaka, tsy miraharaha zay marary ny vahoaka fa lasa misy olelaka amin'ny fitondrany Andry Rajoelina, lasa milelaka n'ity fitondrana ity noho ny tombontsoa manokana. Araka izany rehetra zany, miantso ny vahoakan'ny Antalaha, miantso ny vahoakan'ny Sava rehetra ity Enrico ity mba hitsangana, hifoha amin'ny torimaso fa tsy fotoana ny fatoriana intsony zao, tsy fotoana ny anginana intsony zao fa efa tafahoatra ny zavatra ataon'ny fotoanam-panjakana manabado ny vahoakan'ny Sava, manabado vahoakan'ny Antalaha. Tsy azo atao intsony ny miantehitra amin'ireo zokonjokiny na ireo zay manam-pahefana na azo toerana ambonimbony toy ny solombavam-bahoaka, ny ben'ny tanàna sy ny sisa sy ny sisa. Tsy azo atao intsony satria izy ireny efa iara-mahalala fa tsy miraharaha zay tombotsoan'ny vahoaka fa tombotsoany azy ireo no ataon'izy ireo. Sady ny tena marina dia tsy mampianajanaka ao Antalaha na ao amin'ny faritra Sava izy ireo. Ka noho zay zavatra zay dia raisitsika tanora, raisitsika zay tonga saina ny hoavin'ny faritra Antalaha, ny hoavin'ny faritra Sava, ny hoavin'ny Madagascar. Ka eto zegny za tonga de misintogny saignintsika atsika tanora surtout le zokozoko regny boka zegny fa tsy de nampita zay culture na solidarité zay amitsika fa atsika zay génération 80 90 jusqu'à 2000 aza alo atsika mba hitsangagna aminjay, alo atsika ndray andraikitra fa efa atsika ny olo maventy aminjao iambiny zova atsika fa raha natsika ne foagna forogno amin'ny tanànan'ny Antalaha. Fa raha ny ranomasina mbola nientinjare aminjare agny aketsika voatetry atsika mandry fo mieritro mankaran'izay io la bizoko tsika maventy aby zare ity tsy miasa lao amitsika, zare tsy mieritreritry tombotsoan zaza fara tombotsoanjare fa raha eritreretinjare zay atsika jiaby samby nametry zany kanjare mety Antananarivo mianatra andafy je sais pas fa
Antalaha nintsika zanakansika zanak'olo fa mbotra lagnina zanak'olo fa mbalabe andeheza zanak'olo fa mbo tsara andeheza mafinaritra zegny raha tiako mba hisontonagna saignintsika hely fa fotoana ndoko zao tokony raha mba mampitsangana ny ambom-pontsika fa efa tegna efa tsy izy kosa raiky ty ny mpitondrantsika lasite moa zegny efa tsy koragnina fa milela amjare fobe agny amjare Antananarivo agny ity la terme tsy maintsy mandroso ty moko zegny ohatrany mahakamo za be mihe marigny azy satria ohatrany tsy hita moko ny fandrosona misy fa averimberigny fogna la terme hoe tsy maintsy mandroso fagnabadoagna zegny aminaha mihemotra ary ny fahitako azy fa tsy maintsy mandroso ndraiky bon igny moa anjara antsaraikiraiky magnano analyse nazy fa za tsy diditra amin'igny Etam-pamarana de zao hitataratra zao fa mahatsapa ho amidiny fotonam-panjakana ampitoerana ny Vahoakan'Antalaha manoloana ny fihazakazan'izy ireo amin'ny fanampahan-kevitra zay noraisin'izy ireo anorina Hanokatra ny Maison de la Vanille ao Antananarivo renivohitra. Araka ny fanaratsika teo dia mahatsapa ny Vahoakan'Antalaha fa potehina tanteraka ny faritra zay misy azy ireo satria zao efa nipotehana ny vidin'ny lavany, nipotehana ny isan'olona afaka manondrana ny lavany, de zao ndray mbola potehina ndray ny Maison de la Vanille izay kely ananan'izy ireo any antoerana. Araka izany hita miariary fa tsy misy zay rarahin'ny fotoram-panjakana ny maharary ny Vahoakan'Antalaha amin'izao fihazakazan'izy ireo Hanokatra Maison de la Vanille ampiroborobo ny fizahantany makasika ny lavany aty amin'ny toerana tsy mamokatra lavany. Na de zany nefa ety am-pamaranana dia tokony lesona ho an'ny Vahoakan'Antalaha, lesona vahoakan'ny Sava, lesona ho an'ny vahoakan'ny eran'ny Madagascar izao trangany zavatra mitranga ao Antalaha izao. Raha tsy ahivina dia anisan'ny tompona andraikitra voalohany tamin'ny fametrahana ny filoha Andry Rajoelina teo antoerana ny Vahoakan'Antalaha, ny vahoakan'ny faritry ny tapany avaratry ny nosy. Efa safidinao tadiavina zao trangany zavatra zao fa kosa mbola tsy tara. Raisona andraikitra, raiso ny hoavinareo. Toero ny zavatra tsirariny, toero ihany koa ny fanampahan-kevitra zay mamotika ny faritra zay misy anareo. Raiso manomboka zao ny hoavin'ny tsirairay indrindra fa ny faritra rehetra amin'ny alalan'ny fifidianana izay atao mifanisy eto amintsika. Toy ny fifidianana filom-pirenena, fifidianana solombavambahoaka, fifidianana ben'ny tanàna sy ny sisa. Maro de maro ny zavatra azo resana fa ireny ihany no ho velabelarintsika androany. Ary zay koa mamarina ny vidéontsika androany, azadino misabone sy manisy zay man vidéontsika amin'ny manaraka indray.